Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny zoma 7 janoary 2022 amin'ny ora maraina hatramin'ny sabotsy 9 janoary 2022 amin'ny ora maraina. Ho an'ny morotsiraka atsinanana kapitambra hatramin'ny kapesta misy tafiotra ary aherin'ny ranomasina amin'ny faritra misy firambaratra. Manorana tandrifin-drahona mety ara ikotroka avavaratra amin'ny ankapobeny rivotra ka ho sivatra amin'ny 10 km isan'ora. Adiny mpamonjany ranomasina ahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra. Kapesta trano mahanoro manorana tandrifin-drahona mety ara ikotroka avavaratra amin'ny ankapobeny rivotra ka ho sivatra amin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpamonjany ranomasina anonja be anaty firambaratra ahavon'ny onja latsaky ny 1 metatra. Manoratra ny taolany avo manorana tandrifin-drahona mety ara ikotroka avavaratra atsinanana ny rivotra ka ho sivatra amin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpanonjana anonja be ny ranomasina ahavon'ny onja 1 metatra. Taolany aro hatrany Cap Sainte-Marie andrahoana amin'ny sitokotoko ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho sivy amin'ny folatra amin'ny 7 km isan'ora ahatratra 9 km isan'ora indraindray ny tendrony anonja be ny ranomasina ahavon'ny onja manodidina ny 1.3 hatramin'ny 2 metatra. Ho an'ny morotsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent andrahoana amin'ny sitokotoko ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 19 km isan'ora ahatratra 15 km isan'ora indraindray ny alina ny atsimony Toliara. Anonja be ny ranomasina ary ahery indraindray ahavon'ny onja 1.5 hatramin'ny 2 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André andrahoana amin'ny sitokotoko ho avy atsimo andrefana amin'ny ankapobeny rivotra ka ho sivatra amin'ny 20 km isan'ora ahatratra 20 km isan'ora manakaiky ny Morombe. Adiny mpanonja ny ranomasina ahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava misy tafiotra indraindray anaty firambaratra ary aherin'ny ranomasina. Manorana tandrifin-drahona mety ara ikotroka ho avy andrefana amin'ny ankapobeny rivotra ka ho sivatra amin'ny 20 km isan'ora. Ho tonona adiny mpanonja ny ranomasina ahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra. Analalava hatrany kapitambra misy tafio-drivotra amin'ny faritra misy firambaratra ary aherin'ny ranomasina. Misy tandrifin-drahona mety ara ikotroka ho avy andrefana amin'ny ankapobeny fitsokony rivotra ka ho sivatra amin'ny 20 km isan'ora. Ho tonona adiny mpanonja ny ranomasina ahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra.